Mbola faly miaravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'izao fotoana izao. Naiza misy anao amin'izao fotoana izao amin'ny fanarahana ny vendredi biblique izay fanaraka atsika isaky ny zoma mazava ho azy dia tononona amintsika ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo. Ao ireo malagasy izay melipatrana tia ivelany, ao ihany koa ireo malagasy izay monina any Madagasikara dia tsy viditsy avana naiza misy atsika zany amin'izao fotoana izao. Ao ireo marary any amin'ny hopitaly zany tahaka ny namatsika dia mirary fahasalamana ho an'izy ireny. Ao ihany koa ireo izay ao anatin'ny fanomanana ny mariazy rapitso, ao ny namana any Antananarivo, ao ihany koa ny any Mazangasy, ny ao Antsirabe tahaka ny Frankisy Patricia dia manonona ny fiadanan'ny tompo ihany koa ho atsika tsirairay. Faharoa manaraka an'izany misaotra ny mpikarakara isika manatanteraka sy nanasanay amin'izao fotoana izao amin'ity nananjara amin'ity vendredi biblique ity. Fahatelo manaraka an'izany ny anarako dia pastora Ratofery Harrison zany, iraky ny fiangonana Luteranina Malagasy miasa eto Thaïlande zany. Manaraka an'izany dia rehefa miresaka zany tsika mahakasika ny fampianarana androany rehefa nandinika ny atao hoe karazana mpahirikevitra ny vendredi biblique dia ozy avy tamin'ny karakara tamin'ny alatsinainy teo izay tsy mbola nisy nanao ao no hataoko. Dia resaka batisa zany no resaka horesahako eto. Eo ihany koa moa zany ireo namana izay mangataka mba hisiny zany atao hoe resaka batisa zany. Dia omentsika lohahevitra ihany zany ny fampianarana androany dia ny lohahevitra zany dia ny hoe ny fahasoavana ao amin'ny batisa. Dia ny teny fanorenana an'izany fampianarana zany dia izay hitantsika ao amin'ny Romanina toko fahaenina andininy fahaefatra, Romanina toko fahaenina andininy fahaefatra sy ny Efesianina toko faharoa andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahasivy dia mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Fa niarana levina tamin'ny batisa ao amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Dia eo ihany koa zany ny ao amin'ny Efesianina toko faharoa ny andininy fahavalo sy ny andininy fahasivy fa fahasoavana ny namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao misy reherehe. Iaraka hivavaka isika mialohan'ny andony atsika an'izany lohahevitra mahakasika ny batisa izany. Vavaka isika tompoko. Mbola faly misaotra anao zay ry Jesosy Kristy Tompo omenao an'izao fotoana izao amin'ny alalan'izao internet izao no ahafahana mizara ny teninao. Naiza misy an'ireo namana sakaiza, eo ihany koa ireo tapaka sy namana sy ny kristianina rehetra dia anao Jesosy Tompo tokoa no manatrika satria ny fanatrianao dia ny fiadanana miteraka ho an'ny olona tsirairay avy. Dia na izao izay mitondra ny fampianarana na ireo kristiana izay mihaino ihany koa dia aoka ny fanenao masina izay mpanolotsaina endry araka ny teny menao fampanantenanao ny mpianatra ao fa nanenao masina izay omenao anay dia sady fa mpianatra hendry ny mpanolotsaina hendry. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no angatahana sy andrena ary isaorana amin'izany vavaka izany. Misaotra Jesosy Tompo. Amen. Eny ary tompoko. Araka ny fanresahana teo aloha teo dia hoe resaka batisa no resahantsika.
dia ny lohateny dia ny fahasoavana ao amin'ny batisa. Manoloana an'ireo fisian'ny fiangonana madinika zany dia maro ny karazana fampianarana zay hita fa hoe tena miamana lavitra ny fampianarana ara-tsoratra masina. Dia io moa le fiangonana resaka io moa zany le fiangonana izay atao hoe fiangonana zandriny, misy ireo mivatam-batam-piteny hoe fiangonana sekta. Io koa zany le resantsika ao anatin'ny hoe fiangonana taty aoriana zany. Lasa manindro fampianaran'olombelona zany ny ankamaroan'ireo fiangonana reo. Dia zany indrindra zany no anton'izao fampianarana mahakasika amin'ny batisa zao. Dia aseho eto zany fa eo amin'ny batisa dia tsy misy asan'olombelona na dia kely akory azy. Io zany dia tsy miankina amin'ny maha-olon-dehibe no anaovana batisa, fa na zaza io na tanora io dia eken'Andriamanitra ary efa tafiditra ao anatin'ny planin'Andriamanitra zany. Fototra iray iorenan'ny mindrehetra zany ny batisa noho izy varavarana idiran'ny olona tsirairay ho mpianatra an'i Jesosy. Dia manana anjara toerana lehibe ao anatin'ny fiainan'ny ny batisa noho izany asan'izany. Dia rehefa resana io batisa io dia efa tena ady hevitra hatramin'ny andron'ny réformation. Dia amin'ny tantaran'ny fiangonana no ahitana fa ireo olona sasany izay nandray ny réformation kanefa nafana fotafa oatra zany ka tsy nanaiky mibatisa ny katolika, ireo izay fiangonana tokana tamin'izany fotoana zany, ireo zany nanomboka namerina ny batisa dia atsona zareo reo hoe anabatista zany. Ireo zany nametraka ny batisa ohatra karazana ambin-javatra teo amin'ny fiangonana. Dia maro ihany koa zany ny olona izay tsy mahalala ny asarobidin'ny batisa zany. Eny fa nareo ray aman-dreny izay mitondra ny zaza atao batisa aza matetika dia tsy mahatsapa ny lanja sy ny asarobidiny zany batisa izany. Ohatra tamin'izato mitondra fiangonana tany Faratsio, tany filovana Faratsio any amin'ny Spam zany, ao amin'ny fitandremana Miandrarivo. Dia rehefa miaraka izay sy ny katekista tamin'izany fotoana zany dia hoy ny fanontaniana tamin'izany fotoana zany hoe inona ny antony mahatonga anareo azoto na hitondra ny zaza atao batisa. Dia ny sasany teny tamin'izany fotoana zany ka ny eto manodidina rehetra ny zanak'olona rehetra eto manodidina eto nge dadapasy vita batisa daholo dia mba hoentinay koa ny zanakay atao batisa. Hevitra anankiray zany. Hevitra faharoa koa tahaka ny hoe misy olona tratrany farofilava le zaza dia hoentiny atao batisa mba ahafahany tahaka ny hoe vaksiny zany le batisa amin'ny fiheveran'zareo. Dia mety manana hevitra be da be sika sy tranga be da be any amin'ny toerana izay misy atsika rehetrarehetra any mahakasika an'izany. Inona tokoa zany moa ny fahasoavana raisina ao amin'ny batisa mba tsy hahatonga ny olona zany hanao raina azy an'izany zavatra masina zany. Dia indrindra zany nahatonga anaro rehefa mieritreritra hoe inona no entina amintsika dia hoe aleo ny fahasoavana ao amin'ny batisa. Dia amin'ny maha-fampianarana anazy zany amin'ity fotoana ity dia hozarantsika telo zany zao fampianarana zao. Ny voalohany zany no ahitana ny famaritana ankapobeny mahakasika an'izany lohateny zany. Lohateny zany hoe fahasoavana ao amin'ny batisa. Dia ao amin'ny fizarana faharoa zany no iresantsika ny tena mahafahasoavana azy. Any amin'ny fizarana fahatelo any zany no ilazantsika ny endriky ny fiainana ao amin'ny batisa. Dia mialohan'ny iresantsika mahakasika ny fahasoavana ao amin'ny batisa dia misy zavatra tsy azo tongana zany reto. Dia ny hoe ny famaritana, ny hoe fahasoavana sy ny famaritana ny atao hoe batisa. Ohatra ny teny rehetra zany ao amin'ny baiboly dia samy manana ny lanjany daholo sy ny fivoarany ny teny tsirairay. Fa eto zany ny fahasoavana no resantsika dia manana endrika andikany an'izany ny any amin'ny testamenta taloha. Dia mivoatra zany ary tena misongadina zany resaka fahasoavana zany any amin'ny testamenta vaovao. Ahoana ary zany no iresahany ao amin'ny testamenta taloha mahakasika an'izany fahasoavana zany. Rehefa jerevantsika ny testamenta taloha dia tsy misy teny azo andikana an'izany atao hoe fahasoavana zany fa rehefa mandinika ny septanta isika dia mampiasa ny voambolana hebreo hoe tsaina zareo na hoe favor zany andikany hoe fahasoavana. Ny antony nandraisan'ny septanta ny teny io araka ny voalazan'ny mpandinika dia hoe mba hampifanakaiky n'ilay teny io amin'ny teny grika hoe karisy. Dia ilay ny teny hoe tsaina zany eo amin'ny teny hebreo dia ampiasainy manokana any amin'ny fiainana andavanandro. Dia hita matetika zany any amin'ny baiboly zany. Ohatra any amin'ny Genesis 1:9-9 sika dia mahita an'izany hoe mahita fitia eo amin'Andriamanitra. Ny tsaina zany
sainy naaraka an'izany de voambolana fampiasa eo amin'ny olona de eo amin'andriamanitra ihany koa eny fa na divelan'ny teolojia azy ao amin'ny testamenta taloha de miresaka an'izany raha mifampiasan'ny Paoly zany ny testamenta taloha de mampiasa ny teny hoe ratson izy na hoe acceptance zany ilazany hoe fahasoavana ny hevitra n'izany de manambara fanekena toy izay hita any amin'ny Isaia ka izao no amelana ny elo Jakoba ary zao ihany koa ny vokatry nanisorana amin'ny fahotany any amin'ny Isaia 7:20 no ahitantsika an'izany io teny ratson io zany de mitovy hevitra amin'ny hoe tsesed zany hoe fahatsara-panahy famindrapoa zay hita any amin'ny Exodosy 7:20 raha dinihana araka an'izany zany hoe fahasoavana amin'ny testamenta taloha de tena malalaka ny fandokany azy efa azo fitintsika amin'irety teny rehetra zany izy araka ny volaza teo famindrampon'Andriamanitra fahatsara-panahy kanefa na izany aza de tsy azo faritana sy ferana amin'ireo voalaza ireo zany ny teny hoe fahasoavana amin'ny testamenta taloha de fampiasantsika kristianina matetika ny teny hoe ambany lalàna sy ny hoe ambany fahasoavana ny fitandremana ny lalàna zany de asan'olombelona rery any ary ny fanajana zany de verina ho tena hoe akasitrahan'Andriamanitra tokoa ity famonjena amin'ny alalan'ny asa zay hita amin'ny testamenta taloha ity zany de mifanohatra amin'ny famonjena zay voarakitra araka ny testamenta vaovao de hoy ny tenin'ny Paoly apôstôly any amin'ny Romanina 4:4 hoe ary ho an'izay miasa de tsy isaina fahasoavana ny karama fa hotrosa araka an'izany de tsy mbola voafaritra amin'ny maizy azy zany hoe fahasoavana rehefa mandinika sy mamaky ny testamenta taloha isika fa ilazana zany ny fahatsara-panan'Andriamanitra miseho amin'ny olona no maritany azy de ao amin'ny testamenta vaovao ihany koa zany no ahitana ao amin'ny testamenta vaovao zany no tena ahitana ny fahataterahan'ny fahasoavana sy ny maizy azy de jerevantsika indray zany any amin'ny testamenta vaovao manana ny lanjany lehibe zany ao amin'ny testamenta vaovao ny teny hoe fahasoavana de amin'ny teny grika efa nresantsika teo ambony teo hoe karisy no ilazany anazy de miverina impitopolo amin'ny zato zany zany teny zany ao amin'ny testamenta vaovao de efa nampiasain'ny fiangonantrano voalohany io teny io ary tsodrano fanaon'ireo apôstôly tahaka ny Paoly apôstôly moa tena mampiasa anazy matetika rehefa mamaky any amin'ny Korotiana 2:7 sika sy ny any amin'ny Galatiana 2:9 de hita hoe ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy de ampiasaitsika amin'izao andro ankehitriny zao le izy ary lasa fomba fanao zany teo amin'ny fiangonana kristianina aty aoriny indrindra fa ao anatin'ny toriteny sy ny fampianarana zany de resahany zany araka ny voalazandreo mpandinika de tsy mba nampiasa ny teny hoe fahasoavana zany Jesosy fa mbola nandray ny hevitra voalazan'ny testamenta taloha izy toy ny hoe any amin'ny lioka atsika mahita an'izany ao amin'ny lioka 1:10 hoe mahita fity kanefa zany io teny io fahasoavana io no ampiasain'ny vahoaka lazana ny tenin'i Jesosy rehefa mitatitra an'izany lioka any amin'ny 4:2 ny amin'ny hoe ary izy rehetra nakalaza azy sady talanjona no ny tenin'ny fahasoavana zay nalokon'ny vavana eo amin'ny tantaran'ny fiangonana de niteraka ady hevitra lehibe zany ny resaka hoe fahasoavana na ihany koa lazaina mivatana hoe fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny andron'ny réformation zany ny tena azo lazaina fa hoe ny tena nitsangany zany ady hevitra zany de ny sasany hevitra fa hoe karazana hery avy amin'Andriamanitra ny fahasoavana de amin'ny fahalalan'zareo zany hoe tsy manana hery na fahafahana na ny sitrapon'Andriamanitra ny olona amin'ny mampanota azy no zany de mila fahasoavana zay ahafahany miaina ao anatin'izany sitrapon'Andriamanitra zany amin'zareo zany de veriny hoe ho toy ny vaksiny manome hery avy amin'Andriamanitra ny fahasoavana de io no ahafahany manatanteraka amin'ny fitondratena kristianina zany ny fomba fihevitra ny zareo fa raha tarafina amin'ny testamenta vaovao ny hevitra ny hoe fahasoavana de toe-pon'Andriamanitra be indra fo noho ny amin'i Jesosy fihetsepo amin'Andriamanitra araka an'izany ny fahasoavana tena fihetsepon'Andriamanitra io no entiny manatrika ny olona mba hisehon'ny indra fon'Andriamanitra io zany le resantsika tary ambony hoe tsesed miara-dalana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra matetika tseseda io Jesosy zany no maritana ny lanjan'ny fahasoavana amin'Andriamanitra no zany tsy araka ny soratra masina zany ny hevitry ny mba tsy hanonako fiangonana zany tsy araka ny hevitra ny soratra masina ny voalazan'ny fiangonana sasany na fampianaran'ny fiangonana sasany ny amin'ny hoe amin'ny fomba fihevitra ny zareo reny zany de hoe fampiasana sakramenta fito
na hoe manao pelerinazy na ihany koa hoe manatanteraka hetsika anankiray ao anatin'ny fiangonana de manao karazana miracle de zany no atao hoe endriky ny fahasoavana amin'ny fomba fijerana zareo zany am'zareo zany hoe famonjena ny olona zany amin'ny fomba feviny de hoe fiarahany miasa amin'Andriamanitra ary ny fahasoavan'Andriamanitra no mameno an'izay tsy efan'ny olona amintsika loterana zany de lavitsika fa amintsika loterana tsy misy asan'ny olona na fiarah-miasa ataony amin'Andriamanitra ny famonjena azy fa ny mahavonjy ny olona de noho ny fahazahoany ny famelan-keloka noho ny am' Jesosy irery any resaka momba ny batisa zany zao tsika fototra ray ijoroan'ny finoana zany ny batisa de rarany raha ohatra hoe atsoina hoe sakrameta amin'ny varavarana izy satria lalana ahafahana miditra ho zanak'Andriamanitra ny batisa zany de isan'ireo atao hoe fiasa-pahasoavana no zany mahatonga famelan-keloka manafaka amin'ny fahafatesana de manome famonjena maharitra mandrakizay ihany koa misy dingana ny lalovana nefa zany io batisa io vao tonga amin'ny endrika ahitantsika anazy io de io le dingana io zany zao no resantsika de resaka momba ny famorana aloha zany zao tsika famorana tandrindon'ny batisa de tsaroky eto ny tenin'ny Augustin raha ny fiangonana hoe ny testameta vaovao de mifono amin'ny testameta taloha ary ny testameta taloha de mivelatra amin'ny testameta vaovao haimpianatra pastora zany tsy enjery hain'ireo mpiomana mpiandry tsy enjery hain'ireo mpiandry tsy enjery zany marina tokoa io tenin'ny raha ny fiangonana Augustin io ary maro amin'ny asa sora moa zany no azo lazaina fa hoe eken'ny Lotera na ny raisin'ny Lotera ihany koa azy efa misy faminaniana zany sy tandindona ny batisa ao amin'ny testameta taloha na de tsy voambara mivatana azy zany ao amin'ny testameta taloha de hita tena mivatana izy ao amin'ny testameta vaovao zany tena amelarany azy de ohatra lazain'i Paul fa ny batisa ohatra lazain'i Paul zany fa ny batisa de lay fitany zanak'Israely tamin'ny ranomasina mena zany araka ny Korinthiana voalohany toko 10 de hoy Lotera hoy Paul apôstôly hoe tandindon'ny batisa iny de any amin'ny Petera voalohany toko 7 ihany koa sika 2 ka hatramin'ny 2 de hoy Petera hoe tandindon'ny batisa ihany koa ny safodrano de mbola mafisin'ny Paul koa zany any amin'ny epistily ao amin'ny Kolosiana fa tandindon'ny batisa indrindra ny famorana zay fomba fanokanana ny zaza ho an'Andriamanitra any amin'ny Kolosiana toko 2 ka hatramin'ny 12 de ty farany ty zany no votoatin'ny resaka horesantsika eto aloha zany ny famorana zany de avy amin'ny matoateny hebreo hoe moule na atsoina hoe mulot zany am'zareo miteny grika de hoe peritome ny famorana zany de efa fomba mampanaofanao kananita atao filistine de ireo semita monina Eufrata zany efa nanatanteraka anazy koa fa miseho voalohany izy any amin'ny Genesis toko 7 any zany izy no miseho voalohany mampiseho indrindra ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abraham any amin'ny Genesis toko 7 zany taty amin'ny vanim-potoana ny fahafana tany Egipta de nilaza tamin'ny Israely Andriamanitra hoe ny vahiny rehetra zay te hitandrina amin'ny Pasika de tsy maintsy hofrana de mifamorana araka an'izany ny varavarana idirana ho isan'ny fiangonana Israely ary miseho mivatana sy mahitsy kokoa ao amin'ny Ezekely eto zany de hita miariary ny azo lazaina hoe universalisme an'Andriamanitra fa tsy tahaka amin'ny fiheveran'ny jiosy azy tany aloha zany hoe ho an'ny jiosy ihany ny famonjeny ho azy irery ihany ny famondram-pon'Andriamanitra ao amin'ny testameta taloha ny famorana zany no azo lazaina hoe fiasa-pahasoavana ny tendren'Andriamanitra andraisan'ny olona ho isan'ny fiangonana eny fa na de ireo lazain'ny Israely fa jentilisa aza zany de afaka natao an'izany araka ny didin'Andriamanitra de hita ao anatin'izany fa ny taranak'i Abrahama zany na ny Israely tena nibidin'Andriamanitra tsy maintsy atao amin'ny zaza teraka 7 andro ny famorana ary ho fongorona tsy ho isan'ny fiangonana ireo tsy voafora hoy ny teny any amin'ny Exodus toko 4 de niraisina isan'ny fanjakan'Andriamanitra zany zanak'Israely tamin'ny alalan'ny famorana kanefa tsy onona amin'izany
famorana zany amin'ny fotsiny zany fa nitakiana tamin'izareo reo koa zany ny famorana ny foa na ny fiainam-pibebahana rehefa mamaky ny Jeremia 3:4 de mahita an'izany ihany koa. De eto zany te am'tany an'ireo olona zay ohatra hoe reto jiosy reto ve zany tamin'izany fotoana zany mety mba nanana eritreritra tahaka ny eritreritra ny reo mandany batisan-jaza hoe tena izy ve le famorana natao tampoka tambola zaza izy sa tokony mbola atao famorana am'izao fotoana zao satria hita marika eo amin'ny nofo le izy de manana ny fahatokiana zareo fa rehefa amin'ny alalany zavatra ara-panaly izy de tsy manana finoana zareo tena marina ve lay batisa tambola zaza fa ny olona rehetra tamin'izany fotoana zany tsy nisy nametraka ny fanontaniana tena fiasa-pahasoavana ao amin'ny testamenta taloha nefa ny famorana. Rehefa tandidony ihany koa zany ny andraisan'Andriamanitra ny olona rehetra ao amin'ny fanekena vaovao zay nyloran'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra ny famonjena feno sy tanteraka zay efa vitan' Jesosy Kristy Tompo. Ao amin'ny TVR rehefa niresaka ny amin'ny testamenta taloha zany misy sokajy-kevitra zany anakefatra momba ny batisa hita amin'ny testamenta vaovao. De resantsika zany ny batisan'i Jaona. Batisan'i Jaona zay miresaka hoe batisa midika fahafatesana zay lazain'i Jesosy ny fahafatesany. De ny batisa ao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina zay tena batisa kristianina ary ny batisa ny fanahy masina. Ny batisan'i Jaona sy ny batisa kristianina no resantsika manaraka eto zany satria fototra voalaza ny soratra masina reo. Ahoana indray zany miresaka batisan'i Jaona ary aloha. Rehefa miresaka an'ity batisan'i Jaona ity tsika de mahita ny amin'ny marika toko voalohany andininy faefatra ny amin'ny hoe batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka ny batisan'i Jaona. Tamin'ny andron'ny Jaona tokoa zany no azo heverina fa hoe tena tao anatin'ny faratampon'ny fanantenana ny fiavian'ny Mesia ny jiosy. Isan'ireo fiomanana ny rain'ny Mesia zany ny fanantonana atao batisa amin'ny rano tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa. Zay naiky ny fahotany zany ny olona de nataon'ny Jaona batisa mba ho voakio. De ity batisan'i Jaona ity zany no nitendren'Andriamanitra azoin'ny olona mibebaka satria zany no mitondra ny famelan-keloka. De rehefa manatona azy zany ny olona tany Jodea rehetra de naiky ny fahotany ampahibemaso araka marika toko voalohany 1:5. Ny fanatona vahoaka azy anefa zany tsy midika hoe fanehoan'ny olona ny fahavononany bebaka ihany fa fanomezan'Andriamanitra famantarana hita maso momba ny fahavononany hamela heloka ihany koa. Ary zany ny hevitry ny fandetehana ao anaty rano araka n'io batisan'i Jaona io zany. Endrika telo zany no hita ao anatin'ny batisan'i Jaona. Voalohany zany de hoe fanadiovana ataon'Andriamanitra amin'ny endrika vaovao eo amin'ny Israely fa tsy hoe fandiovan-tena toy izay hita ao amin'ny jiosy. Rehefa mamaky ny Genesis 3:3 tsika mahita an'izany. De ny faharoa batisan'i Jaona de atao indray mandeha ihany. Atao indray mandeha ihany. Ary ny fahatelo de mitondra famelan-keloka. Reo zany no endrika hita ao anatin'ny batisan'i Jaona. Batisan'i Jaona zany no fanomanana ny batisa izay ambaran'i Jesosy any amin'ny Matthieu 7:7 araka izay efa nampilazana ny Ezekela mpaminany ihany koa any amin'ny Ezekela 3:30. De azo lazaina zany fa hoe fanatanterana ny teny fanekena ny batisan'i Jaona tsy misaraka amin'ny batisa ny fanahy masina izay ataon'i Jesosy araka an'izany ny batisan'ny rano izay ataon'ny Jaona na hoe nataon'i Jaona zany. Batisan'i Jaona araka ny hevitra ny mpampianatra anankiray Torlongrod de karazana sakramenta eskatolojika zany izay mitondra famelan-keloka manondro indrindra zany mahefa lany andro ny fampivavahana levitika na hoe fisoronana zany. Ny batisan'i Jaona zany araka an'izany de fanafahana amin'ny fahotana izay ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rano ny batisa mitondra fanahy masina izay azona mibebaka tanteraka kosa zany io no entin'i Jesosy. De iresaka momba ny batisa kristianina zany zao tsika. Ahoana ny batisa kristianina? De hoy Jesosy Kristy Tompo any amin'ny Matthieu 7:7 koa mandehana nareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Io no azo lazaina hoe teny faneva ny akamaroan'ny firenena na fiangonana maniraka misionery manerana zao tontolo zao ary raisika fiangonana luteranina malagasy ihany koa. Io zany ny batisa kristianina io. Araka nefa hitantsika teo aloha zany ny batisan'i Jaona
de natao tamin'ny alalan'ny rano zany atonga fahadiovana de mitovy am'izany ihany zany ny batisa kristianina teo amin'ny fiangonana voalohany de nihevitra fa hoe nanaiky ara-potokevitra ny raha zay nataony Jaona zany a Jesosy rehefa mamaky ny Matthieu toko fa 1:17 sika de mahita an'izany fa ny batisan'ny kristianina zany a de tena azo lazany hoe fahatanterahan'ny fidebahana mitondra famelan-keloka zany zany de noheverina fa hoe fanomezana amin'ny alalan'i Jesosy io zany a de natao tamin'ny anaran'i Jesosy ny batisa tsy zany ihany anefa zany no mitondra tsy zany ihany anefa zany fa hoe mitondra fanomezana ny fanahy masina ihany koa izy fa ny tena hevitry ny batisa kristianina de batisa ho amin'ny fahafatesana sy fitsanganana zay mamono ny toe-piainana taloha de mamelona ny toe-piainana vaovao de ny mahazanak'Andriamanitra ary ny fiombonana sy ny firaisana amin'ny fanahy masina no tendren'i Jesosy tao aorianany tsanganana ny batisa kristianina ary azo lazany tena zava-baovao no nitendreny zany tao anatin'izany fotoana zany ny fanaovana batisa ho an'ny meno rehetra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanakary ny fanahy masina zany hoe ny batisa zany no azo lazany hoe azon'ny olona firaisana amin'Andriamanitra miray telo ny fomba fanatanterahana ny batisa kristianina zany de azo heverina fa hoe samy nampiasaina na teo amin'ny fiangonana voalohany indrindra na ny fanaon'ny fandehantena tena manontolo zany de samy azo lazaina hoe natao daholo zany fomba rehetrarehetra zany na ny fandrarahana rano tahaka an'izay hita amin'izao fiangonana ankehitriny zao zany fa ny tena mampiavaka amin'ny batisa kristianina zany de tsy ny rano ny zava-dehibe araka ny hevitra ny Lotera fa ny rano de tsy mahavita asa lehibe toy ny hoe famelan-keloka sy ny famonjena fa ny tenin'Andriamanitra miombona aminy sy ny finoana ny orina amin'ny teniny zay no mahefa azy zay zany no mampiavaka azy araka an'izany zany ny batisa kristianina no fahafenoan'ny fahatanterahany fandraisana ny olona ho zanany handova ny fiainana mandrakizay hiditra amin'ny faharoa zany zao tsika rehefa nareny toriteny zay nataony ny antony batisa zany zao no resantsika aloha hoe ny mahafahasoavana ny batisa atao amin'ity fizarana faharoa ty rehefa nareny toriteny zay nataony Petera zany ny olona tao Jerosalema tamin'izany fotoana zany de nanontany azy daholo ny olona hoe ry rahalahy ino no ataonay de hoe Petera tamin'izareo hoe mibebary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba azo famelana ny elokareo any amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fafito amin'ny telopolo no ahitantsika an'izany de misy antony roa lehibe zany nanaovan'ny mino batisa de ny madidin'Andriamanitra azy aloha ary ihany koa izy mitondra famelan-keloka de reo zany no jerevantsika hoe ny madidin'Andriamanitra azy zany eo amin'ny fiangonana Loterana zany de manana sakramenta roa izy ny batisa sy ny fanasan'ny tompo araka ny fampianaran'ny fiangonana zany de zavatra roa no mahasakramenta ny sakramenta averina matetika izy ty teny fanendrena ny didiny meny Jesosy atao amin'ny fiangonana ary faharoa zany famantarana ivelany hita maso na izy atao hoe elementa rano zany no elementa ny batisa efa hita teo aloha fa tazona toerana lehibe ao amin'ny batisa zany ny rano ary rehefa hita hatramin'ny andron'ny zanak'Israely ao amin'ny testamenta taloha zany miainana an'izany araka ny Exodus toko 7:24 hoe ka mpandroy amin'ny rano izy tsy hafa zany ny hita ato amin'ny testamenta vaovao fa fanatanterahana reo fanambaran'ny testamenta taloha ihany zany amin'ireo karazana fomba maro samihafa amin'ny fanadiovana zay lasa fanimpopivavahana zany tamin'ny andron'ny Jaona Andriamanitra tenany no nanorina ny batisa ary Jesosy Kristy zany no mandidy ny fiangonana anao batisa zany ny firenena rehetra de ao amin'ny fotom-pianarana lehibe ny Lotera zany de manambara fa ny batisa de tsy rano fotsiny ihany fa rano mikambana tsy nomasina tamin'ny teny sy ny didin'Andriamanitra ary mbola mafisiny fa tsy ny rano araka amin'ny maharano azy zany no mendrika fa no ny teny sy ny didin'Andriamanitra zay mikambana aminy ny mahadidin'Andriamanitra ny batisa zany no mahazava-dehibe azy ary tokony ho fantatry ny olona rehetra zany fa mifiheveranao amin'ny asa tsara rehetra zay azo lazany hoe ataon'ny olona na mahasoa aza zany de kely sy bitika eo anatrehan'ny didin'Andriamanitra sy ny teniny koa na mitondra fahasoavana zany na tsy mitondra fahasoavana ny batisa de ny
didin'andriamanitra azy zany ny zava-dehibe satria zany ny zavatra masina farany ambony indrindra ary zavatra masina fatatsika sy ananatsika kristiana dia ny mahadidin'andriamanitra ny batisa. Andriamanitra zany nampanao ny batisa noho zany a maharitra mandrakizay ny fanekena nataony tamin'ny olona zay nanatona azy dia eo amin'ny batisa no andraisan'ny olona ny famelan-keloka zay hodinitsika manaraka eto famelan-keloka zany. Dia indrindra ny tenin'ny mpanao salamo any amin'ny salamo 4:3 hoe sambatra ny olona zay voavelany elona sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy isain'ny Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahana. Dia hita ao anatin'izany zany a ao anatin'izany tenin'ny Davida zany fa ny famelan-keloka omen'Andriamanitra no fanomboan'ny fiainam-pahasambarana ho an'ny olona rehetra. Amin'ny teny fototra dia misy karazany telo zany hoe famelan-keloka. Miakina amin'izany a ny lanjany sy ny vokany eo amin'ny fiainan'ny olona izay mandray azy. Ao ny hoe kafara, adika ny grika hoe apolluien zany. Io zany famelan-keloka amin'ny fahotana tsy fantatra na hoe tsy tsaroana toy izay hitantsika any amin'ny Deutéronomie 1:2. Dia ny faharoa zany a dia ny hoe kalak amin'ny grika zany io teny io dia ataon'zareo hoe paresis. Ity zany dia famelan-keloka vokatry ny asan'ny olona indrindra fa noho ny fifonana izay ataony. Dia ny eo ihany koa zany ny fahatelo ny hoe nasa amin'ny grika io le fandraisantsika io ihany zany. No andikany an'le fahatelo ity zany a dia famelan-keloka vokatry ny asan'Andriamanitra sy ny fitiavana. Ao amin'ny testamenta taloha ny fanavotana zany a dia natao ho an'ny Israely ihany fa ny jentilisa dia tsy nahazo anjara tamin'izany fanavotana zany. Dia ny zanak'ondry na biby hafa no nyvonoana zany amin'ny fotoam-pivavahana ho fanavotana ho famelan-keloka noho ny fahotan'ny Israely. Nasa no ilazana zany ny famelan-keloka eto. Ankehitriny kosa nefa zany a Jesosy Kristy efa nanolotra ny ainy hamonjy atsika araka Matthieu 2:20 zany. Natao an'ny olona rehetra ny fanavotana vitan'i Jesosy. Tsy tanteraka ho azy nefa zany ny fanavotana vitany raha tsy mino sy atao batisa ny olona. Raha mijery ny tenin'ny Petero amin'ny asan'ny apôstôly sika 2:2 dia hita fa hoe tena azona famelan-keloka amin'ny batisa ary izy ihany koa no fahatanterahan'ny fandraisan'Andriamanitra ny olona ho fananany. Dia ao amin'ny vokatry ny batisa zany no resantsika zany zay. Dia ho resantsika ihany koa zany aloha ao anatin'ny hoe vokatry ny batisa zany hoe ny hoe vokatra sakramentaly. Ahoana moa zany hoe vokatra sakramentaly? Ny alohan'ny filazana ny vokatra sakramentaly nefa zany tsara aloha zany anazavana ny hoe sakramenta satria indraindray mety mifangaro amintsika ihany le izy. Ny hevitry ny teny hoe sakramenta zany dia zavatra masina na hoe natokana ho masina. Tamin'ny andron'ny Romanina zany ny sakramenta no anarana sakramenta zany no anarana ny amin'ny fianianana izay ataon'ny olona amin'ny andraisana azy ho miaramila zany. Ohatra hoe nisy olona raisinao miaramila zany dia sakramenta no hiantsonana azy. Dia io ihany koa zany no nyraisin'ny kristianina nataony amin'ny batisa aty aoriana hoe sakramenta zany satria zany no isany hoe atongavana ho miaramila an'Andriamanitra ety an-tany zany ary zany no natonga ny teny hoe sakramenta ho anaran'ny batisa zany tamin'ny taonjato voalohany, faharoa, fahatelo, faefatra. Rehefa nadikany Jerôma ho teny latina zany filazantsara dia ny teny hoe mysterion no ilazan'ny teny hoe sakramenta. Dia io zany natonga ny sakramenta ho anaran'ny fanasan'ny tompo ihany koa. Dia na dia nisy aza zany ireo ny hevitra na hoe zavatra hafa ho sakramenta tamin'ny taonjato fahadimy ny tenin'ny Augustin zany no mampiseho mazava ny azo lazaina hoe famaritana ny mahasakramenta. Dia indrindra Augustin izay fandraisantsika tary ambony tary ihany. Raha mikambana amin'ny elementa ozy izy na ilay zavatra hita maso ny teny dia lasa manjary sakramenta izy. Ny vokatra sakramentaly zany hoe ny vokatra momba azy araka ny mahasakramentaly zany dia tsy miakina amin'ny toetry ny fon'ny olona atao batisa. Tsy miakina amiko zany na miakina aminao no anaovana batisa anao fa miakina amin'izay efa nataon'Andriamanitra sy mbola ataony amin'ny mahafanekena azy. No zany raha misy olona efa vita batisa ka manoty izy raha miverina izy dia tsy hoe andao atao batisa indray, tsy zany fa maharitra mandrakizay ny fanekena nataon'Andriamanitra taminy. Ny olombelona mety miovaova
fa Andriamanitra kosa mitazona ny teny meny mandrakariva izy. Ny olombelona mety hoe atao batisa fandrony ako atao batisa fantelo ny fanefany, fa amin'Andriamanitra ny fanekena izay nataony tsy mivadika izy ao anatin'izay teny ny fanekena, tsy miakina amin'ny finoan'ny olona zany araka an'izany ny batisa sakramentaly hoe alao izy rehefa tonga olon-dehibe zay avao atao batisa, tsy miakina amin'izany zany le izy. Ato amin'ity fizarana manaraka ity zany no ahitana fa batisa no andraisana ny fanahy masina ihany koa, de io zany no hoe fandraisana ny fanahy masina. Rehefa resantsika zany ny resaka hoe fandraisana fanahy masina, de ny batisa ny fanahy masina no ao an-tsaintsika, ao an-tsain'ny sasany zany. De ny sasany koa moa ho an'ireo fiangonana tateorina na fiangonana sekta ny filazantsika azy na fiangonana zandriny tsy maninona, de amin'ny endrika zavatra hafa no hoe andraisana fanahy masina amin'ny fomba fijerin'zareo. Ekena tokoa zany fa hoe misy filazana maromaro zany amin'ny hoe batisa ny fanahy masina amin'ny testamenta vaovao. Izy iray zany de ivela amin'ny batisa tamin'ny rano, kanefa ny contexte tamin'izany no entintsika hanazavana ny antony araka ny asan'ny apôstôly toko voalohany 4 sy 5. Ny apôstôly raiky amin'ny folo lahy zany tsy maintsy niandry an'le batisa ny fanahy masina zany vao andeha hitory eran'izao tontolo zao zareo tamin'ny andron'ny Pentecoste araka ny asan'ny apôstôly toko 2. Tsy natao batisa trinitaire zany zareo araka ny baikon' Jesosy any amin'ny Mateo toko 7, satria efa nanana fifandraisana feno tanteraka sy mivatana tamin'i Jesosy Kristy zareo, tsy ilainy intsony zany araka ny Jaona toko 7 ka hatrany amin'ny Jaona toko 7, misy ty resaka ifanaovany Jesosy sy ny mpianatra ao. No zany zany tsy natao batisa trinitaire intsony ny mpianatra an' Jesosy. De ao amin'ny batisa zany no andraisantsika amin'ny fanahy masina, kanefa tsy mahay monina ao anatin'ny fotsy voavela eloka amin'ny fanahy masina. Rehefa mandray fahasoavana nefa ny olona de voavela eloka. Voavela eloka zany izy de miditra sy monina ao aminy ny fanahy masina. Tsy mitoetra fotsiny nefa zany ny fanahy masina fa miasa ao amin'ny finoana de mamorona fiainam-panahy vaovao miaraka amin'ny hery entintsika mandresy ny fahotana na mandresy ny ota zany. De ny vokatry ny batisa zany de ny famelan-keloka, indrindra ny fandraisana ny fanahy masina. De tsy mahazo zany vokatry ny batisa zany ny olona rehetra zay tsy manana finoana na tsy miaina araka ny fiainana ao amin'ny batisa. Ny olona zay mino ihany zany, ary ao anatin'izany no tanteraka ilay fahateraham-baovao. De io resaka fahateraham-baovao io zany no ho resantsika. Raha ny ady hevitra tamin'ny Jesosy zany Nikodemosy de nambarana fa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Hoy ny Jaona toko 7 zany. Araka an'izany teny Jesosy zany zany de mila ny batisa ny olona vao afaka miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Manomboka eo amin'ny batisa zany ny azo lazaina hoe asa lehibe sy mahagaga nataon'Andriamanitra araka ny voalazan'i Jesosy any amin'ny Jaona toko 7:7. Ny batisa no ambarany amin'ny hoe ateraky ny rano sy ny fanahy. Amin'ny alalan'ny batisa zany no ampiaran'Andriamanitra amin'ny olombelona zany ny fahasoavany sy ny fahamarinany teo amin'ny Kristy Jesosy. Raisiny ho zanany eo amin'ny batisa ny olona noho ny amin'ny Jesosy. Mila raisiny amin'ny finoana zany fahasoavana lehibe amin'ny fahateraham-baovao zany. De ny fiangonana katolika romana tsy manao ny finoana zavatra ilaina azona fahaterahana ao amin'ny famonjena zany. Raha amin'ny heviny zareo reo de tsy maintsy vonjena ny olona rehefa vita batisa, raha ohatra hoe tsy voahongana amin'ny fiangonana izy. Fa rehefa tafiditra ao amin'ny fiangonana hita maso de kristianina sy tena zanak'Andriamanitra tokoa no zany vovonsy amin'ny fomba fijerin-jareo zany. Ambarany fa esoron'ny batisa ny jazy zany ny fahotana lovana rehetra fa tsy ny helony ihany araka ny hevitra ny fiangonantsika loterana. Mipetraka zany ny fanontaniana hoe nahoana raha zany maty ny zazy, nahoana maty ny zazy raha hoe tsy manana ota intsony izy, raha ny hevitra ny ekara zany no jerevana. Nefa hoe ny teny soratra masina hoe ny fahafatesana no tambony ota. Tonga olom-baovao ny olona zany eo amin'ny batisa, tsy ny fahotana lovana no esoriny na dioviny fa ny heloky ny olona zay manatony. Amin'ny fiainana andavanandro zany no isehon'ny olom-baovao sy iainana azy
ary tombona eo anatrehan'andriamanitra amin'ny finoana marina sy ny asa tsara. Ary ny hoe olombavao zany dia fiainam-bavao ara-panahy sy natiora voary ao anatin'ny olona vita batisa amin'ny alalan'ny fiterahana indray. Mazava zany araka an'izany fa ao amin'ny batisa no andraisan'andriamanitra ny olona ho zanany nateraky ny rano sy ny fanahy ka ambara fa tena fahateraham-bavao tokoa zany ary azona fiainana mandrakizay ny batisa. Hiditra ao amin'ny fahatelo sady farany zany tsika ny endriky ny fiainana ao amin'ny batisa. Ny batisa zany no marika hita maso andraisan'andriamanitra ny olona ho zanany ary tokony ho hita ao amin'ny fiainana andavanandro ny olona tsirairay vita batisa zany. Eo aloha ny fanarana ny sitrapon'andriamanitra, ny fiainanao amin'ny Kristy ary ny fahafahany vita batisa. Matetika isika dia mametraka ny amin'ny hoe ahoana zany hoe manaraka sy miaina araka ny sitrapon'andriamanitra zany. Tena sarobidy sy lehibe tokoa zany ny fiainan'ny olona amin'ny batisa satria efa tonga zanak'Andriamanitra izy ary zany mahatonga ny Paoly ilaza hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olombavao izy. Indro efa lasa ny zavatra taloha tonga vaovao ireo araka ny Korintiana 2:5. Dia misy ihany zany anefa ny fiveran'ny olona tamin'ny andro atenatenany na hoe tamin'ny andro moyen âge zany. Izay ny hevitra fa hoe tena sarotra zany ny anaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia amin'ny fomba fihevitra ny zareo zany dia hoe aleo rehefa lehibe zay vao atao batisa na rehefa akaiky ho faty vao miroso atao batisa satria raha ohatra ka hoe atao batisa kanefa mbola nota dia tsy mety. Zany zany ny fomba na hoe hevitra niseho tamin'izany fotoana zany. Tsy mitovy hevitra amin'izany nefa zany Lotera. Fa amin'ny Lotera dia nilaza izy hoe mpanota 100% ny olona nefa marina 100% ihany koa. Noho zany zany marina 100% ihany koa zany izy noho ny amin'i Jesosy Kristy. Araka an'izany zany mpanota sady mpanota no marina no mino rehetra. Ny Adama ela zany izay monina ao amintsika dia mila finoana milenina sy ny fibebahana isan'andro. Haitsika tsy enjery zany kanefa hiainantsika dia matetika zany dia lasa ohatran'ny hoe anara-tsy very eo amintsika kristianina no mahavita batisantsika kanefa ny fiainana dia lasa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ho an'ny hafa dia tsy ampy fandinihan-tena fa mijery ny hafa zany izy eo amin'ny fanompona. Amin'ilay fanompona ataony zany dia nivitan'ireo namany sasan'ireo zany no andrefesany ihany koa ny fiainana eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Amin'ny Lotera nefa zany dia mampirisika ny mpino rehetra andiny tena sy anontany tsara ny fo na miakina tsara amin'Andriamanitra sy manao ny sitrapon'ilay Andriamanitra izy. Eo ihany koa zany ny fananana fo manantena ny zava-tsoa rehetra avy amin'Andriamanitra sy mahatoky an'Andriamanitra amin'ny loza rehetra. Zany hoe eo amin'ny fanompona sy ny fanarana ny sitrapon'Andriamanitra zany dia tsy mijery ny fiainan'ny hafa araka ny tenin' Jesosy hoe ary nahoana no mijery ny sombikazo eo amin'ny mason'ny rahalanao ianao. Hitantsika any amin'ny Luka 1:20 zany. Matetika isika mijery ny fiainan'ireo mpitondra antsika. Matetika isika mijery ny fiainan'ireo manodidina antsika dia lasa zay no andrefesantsika ny fiainantsika ao amin'i Jesosy. Ny finoana zany ny fototsy ny toe-panahy kristiana manontolo. Ny finoana velona dia fiatsapazan'ny fanahy ao amin'ny Kristy sy firaisana amin'Andriamanitra amin'ny fahatahorana sy ny fahatokiana ary ny fitiavana an' Jesosy. Manana an'izany finoana zany ny tena kristianina marina zanak'Andriamanitra. Ny olona izay efa nohavoazan'Andriamanitra atao amin'ny batisa zany dia tokony hiaina an'izany batisa zany izy ary hanovo ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Mampirisika atsika zany handinika azoto hianatra hamaky ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Teo amin'ny jodaisma zany mihevitra fa hoe amin'ny alalan'ny lalàna no hatanterana ny sitrapon'Andriamanitra. Eny fa na ny famonjena azy. Dia io lavan'ny Paoly apôstôly ka ambaran'ny Paoly apôstôly zany fa fampianaran'ny navily lalana izay mifono ny fampianaran'ny olona mampifangaro ny fahasoavana sy lalàna zany. Ny fiainan'ny batisa zany araka ny hevitra ny Lotera dia tsy inona kory fa famafana ny maizy azy ny tena ho afaka amin'izay rehetra momba ny Adama ela. Ny Adama ela zany dia nitoetra ny mampanota avy amin'ny Adama. Dia io afaka tanysaintsika daholo karazana fiainana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra hoe folinady, be felonana, tsy finoana, izay rehetra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany tsika mahafantatra be da be.
rehefa tonga eo amin'ny fanjakan'andriamanitra zany dia tsy maintsy mena isan'andro. Io indrindra zany no antsony Paoly ny fiangonana ao amin'ny fanarahana ny sitrapon'andriamanitra madio sy maro didi-pitiavana zany. Ty fanarahana ny sitrapon'andriamanitra ty zany dia azo tarafina ao modely napetraka an' Jesosy eo amin'ny fiainany araka ny tenin'ny Paoly hoe aoka nahaka ianareo tahaka ny anahafako an'i Kristy araka ny Korotiana voalohany 12:1. Tsy hay nefa zany anaraka modely napetrany raha tsy fantatra ny fiainany. Zany dia manosika antsika araka ny teniko teo hoe handinika ny soratra masina. Ny fanarahana ny sitrapon'andriamanitra zany araka an'izany dia tsy ina fa finoana ny fahatokinan'andriamanitra tanteraka. Tsy noho ny tahotra fa baikony fitiavana zany. Rehefa mitoetra ao anatin'ny olona zany finoana sy ny fitiavanan'andriamanitra dia lasa makahala ny ratsy izy dia mikatsaka mandrakariva an'izay sitrapon'andriamanitra zay. Ahoana zany resaka indray zany tsika mahakasika ny hoe fahafahan'ny olona vita batisa. Matetika mantsy rehefa miresaka momba ny batisa tsika dia lasa manao apôlôjia zavatra zay rehetra resan'ny olona amin'ny hoe tsy mety ny batisa anjaza dia lasa manoatra an'izay fotsiny tsika. Fa mila fantatra tsika aloha zany ny amin'ny fototry ny lanjany sy ny asarobidiny hoe batisa izany. Ka rehefa fantatsika zany dia afaka miorona ao anatin'izany hevitra sy fampianarana zany sika dia tsy voazongozona ny fampianarana maro isan-karazany tsony. Resaka zany sika ny fahafahan'ny vita batisa. Amin'ireo mpitondra fiangonana ankehitriny zany izay lazay mafy fa hoe sekta araka ny voalazantsika teo ambony dia maneho tsy fankasitrana mandrakariva amin'ny filazantsara ny fahasoavana zareo. Fa lazainy zany hoe mamela ny olona anara-po amin'izay tiany zany. Maro no milaza hoe raha amin'ny finoana irery ihany no azona famonjena dia baranany tsy misy fifehezana zany ny fiainan'iny. Nefa amin'ny apôstôly fa tsy fahafahana anotakory marian'ny Paoly apôstôly zany fa hoe tsy fahafahana anotakory ny hevitry ny fahafahana kristianina. Hitantsika zany any amin'ny Romanina 9:1. Ny fiainan'i Jesosy tompo zany no modely ho an'n'ino ary ny fitiavana ny Kristy no manery azy akahala miota sy ho tia fahamasinana. Ny fahafahana resana eto zany dia tsindrina tsara araka ny ilazany Paoly apôstôly azy any amin'ny Romanina 9:1-2 hoe fa fahafahana amin'ny fahotana. Amin'ny alalan'ny batisa zany no ahatanterahany zany hoe niara-nambolena tamin'i Kristy tamin'ny alalan'ny batisa nino niara-nambolena ho firaisana amin'ny fahafatesany sy ny fitsanganany no zany manana fahavelomana vaovao. Teo amin'ny batisa zany no namonona ny ota ary niara-maty tamin'i Kristy tamin'izany ny kristianina niara-nalevina taminy niara-nitsangana ihany koa. Tamin'ny hafatesan'i Kristy dia resy ny fanapahan'ny fahotana zany. Ny hery sy ny fanapahan'ny devoly zany dia rava. Eo amin'ny batisa zany no manambara ny fahafahana tanteraka satria efa manana anjara amin'ny fahafatesan'i Kristy sy ny fitsanganany ny kristianina. Afaka amin'ny fahefan'ny fahamazinana dia nafindra ao amin'ny fanjakan'ny Kristy. Ny fiainan'ny olona vita batisa zany no tokony ho hita taratra. Dia tokony ho hita taratra zany eo amin'ny fiainany eo amin'ny fiarahamonina misy anazy, eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny setra rehetra izay misy anazy ny tokony hita taratra ao anatin'izany ny mahavita batisa anazy. Fa ny fahafahan'ny vita batisa ihany koa zany dia hita eo amin'ny fivelarana eo amin'ny fampandrosoana ny hafa zany. Amin'ny maha olona afaka azy dia manafaka ny hafa ihany koa izy ao anatin'ny aiziny. Zany zany no endriky ny fiainan'ny olona vita batisa ary tokony ho fitaratra amin'ny fitondran-tena rehetra izy. Ho vavolombelona ilay nanangana azy ho zanaka manazava an'izany ny teny Paoly raha nananatra ny kristiana tany Korinto izy ny amin'ny hoe izay toeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana ihany koa araka ny Korintiana 2:7. Manoloana ny trangam-piainana izoramio zany dia mametra-panontaniana mandrakariva amin'ny tenany izy na manome voninahitra an'Andriamanitra na mampandroso ny zavatra izay ataony. Io zany ny zavatra tokony fanontaniana mipetraka mandrakariva ao anatintsika hoe mampandroso ny voninahitra an'Andriamanitra avy aho manome voninahitra an'Andriamanitra avy aho sa mampandroso ny zavatra izay ataoko. Zany dia mampatsiahy ny teny Paoly apôstôly any amin'ny Korintiana 1:1-2 hoe ny zavatra rehetra azoko atao nefa tsy dia ary-masoa avokoa ny zavatra rehetra. Zavatra rehetra azoko atao nefa izao tsy mety andevozin zavatra na inona na inona. Famaranana zany dia zao. Batisa zany
no azo lazainy hoe fiasa-pasoavana entin'andriamanitra manam-pirofo ny fitiavany ny olombelona. Eo amin'ny batisa no anamarinany ny teniny ny amin'ny fitiavany amin'izao tontolo zao. Teo no nandraisany tsirairay ho zanany ka andovany fiainana mandrakizay. Tsy mitrangatahako ateo amin'ny tantanao famonjena zany ny batisa, fa efa tena programan'Andriamanitra hatrany amin'ny testamenta taloha araka ny hitantsika sy efa nanambarantsika anazy teo tany alalan'ireo tambindrona maro samihafa zany, toy ny fiampitanan ranomasina mena, ny famorana, teo ihany koa ny batisany Jaona zay efa fiomanana ny amin'ny fahatanteran'ny batisa zay nataony nambaran'i Jesosy Kristy teo reny. Tena fahasoavana ho an'ny olona rehetra zany ny batisa, no izy mitondra famelan-keloka ary indrindraindrindra baikon'Andriamanitra ka tsy maintsy tanterahana zany eo amin'ny fiangonana amin'ny mahalohany fiangonana anazy. Ao amin'izany batisa zany no andraisana ny fanahy-masina dia mahatonga fahateraham-baovao. Miaina ny fiainana vaovao ny olona vita batisa. Eo aloha zany ny fanarahany sitrapon'Andriamanitra amin'ny hoe maha-olona ao amin'ny Kristy azy, ary indrindra ny fahafany amin'ny fomba n'izao tontolo zao. Nefa firy amin'ny kristianina moa zany tena hoe miaina n'izany batisa zany ary mandany fomba n'izao tontolo zao. Fanontaniana petraka ao antsika tsirairay zany zay. Izay no azony resahana, kanefa voafetra ihany moa zany ny fotoana zay fampiresantsika eto hitondrana zany fampianarana zany. Dia raha misy ny fanontaniana zany dia afaka manoratra isika, dia afaka mamaly amin'ny alalan'ny soratra ihany koa zany ao anatin'izay rehetra izay. Dia misaotra antsika ny eno tsy naharitra hatramin'ny farany. Raha miresaka mahakasika amin'ny batisa moa zany isika dia tena lava ny zavatra azo resahana ao anatin'izany, indrindra ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe resaka batisan-jaza, hoe inona ny mahamarina an'izany. Mbola azontsika resahana ny mahakasika an'izany amin'ny fotoana manaraka, kanefa voafetra moa fotoanantsika tamin'ity fotoana ity, dia isaorantsika an'Andriamanitra ny fahatanteran'izany ho voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Eto am-pamaranana dia ametraka vavaka ho antsika tsirairay, vavaka isika tompoko. Saotranao zay Jesosy tompo afaka mizara n'izany teninao zany, na dia foy ara ny fotoana zay nanomanana n'izany sakafom-panahy zany Jesosy ho zaraina amin'ny olona rehetra manerana an'izao tontolo zao, zanakao. Dia isaorana ianao Jesosy Kristy tompo ny fahatotosana sy ny fahatanterahana zany fotoana izany, indrindra teo amin'ny lafiny teknika ihany koa, na dia teo ara ny orana sy ny rehetra. Dia isaorana anao afaka nanambara sy nizara n'izany teny zany izahay. Arovy amin'ny fahavalo rehetra izay Jesosy, tafio ny fahamasinanao sy ny fahamarinanao, ary aoka izay mba hiainana zany fiainana araka ny batisa izany tokoa, araka an'izay efa nintsoinao anay. Dia voninahitra ho anao irery ihany Jesosy Kristy tompo, amin'ny anaranao no angatanan'izany. Amen. Raha soantsika rehetra tompoko, ho taheny Jesosy tsika rehetrarehetra, naiza naiza misy atsika. Saotra tompoko.
Mahitano, Jahulukia, Satsimikara.